Miarabanao ampanajana, Monsieur le Président. Manantitra ny fiarabana ampanajana eo ihany koa, Monsieur le Premier Ministre. Isika rehetra izay atao anatin'ity colloque ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimo ity. Nanao velirano ianao, Monsieur le Président, ny fahavitatena ara-tsakafo. Velirano goavana be zany ary hitanay fa nataonao tanatina fitiavana zany ary izay no manosika anay, izay no mampisy energia ihany koa anay ao anatin'izany sehatra manatanteraka an'izany velirano zany. Io velirano fahasivy io, Monsieur le Président, dia afaka jerevantsika ihany koa hoe misy lafiny teboka enina goavana be no napetraka ao. Ny teboka voalohany amin'izany dia nametraka ianao hoe mila maleo tena ara-bary isika. Malagasy mihinam-bary, mila maleo tena ara-bary isika. Hatramin'izao zany tsika aloha dia mbola ao anatin'ny fanafarana vary avy any ivelany. Nametraka koa ianao ny teboka faharoa dia ny hoe mila miroborobo ary mila mihatsara ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Toy izany ihany koa nametraka ianao ny teboka fahatelo hoe mila miroborobo, mila mihatsara ihany koa ny sehatry ny hazandrano na ny fiompiana trondro io na ny hazandrano andranomamy na ny hazandrano andranomasina. Nametraka koa ianao ao anatin'izay ny teboka fahaefatra dia ny hoe andao omena tosika ary tena toanantsika ny sehatry ny famokarana rehetra eto Madagasikara, satria dia fantatrao fa mahery ny valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy dia misehatra ao anatin'izany famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra izany, ka nanome toromarika mazava ianao ny hanomezana tosika dia ho hitantsika eo moa inona daholo akoatra ny atao anatin'ny ministera ireo tosika izay hoentin'izao fitondram-panjakana tarihanao zao ho an'ireo le sehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ireo. Ny teboka fahadimy dia ozy ianao hoe ilaina ny fikarohana. Ny fikarohana mitodika makany amin'ny famokarana. Manana ny sehatry ny fikarohantsika fa mila mitodika makany amin'ny famokarana. Izay le hoe innover dans de nouvelles productions agricoles. Ary ny teboka fahenina izay lehibe ao anatin'izany satria ety amin'ny faritra Anosy sy Androy ety amin'ny faritra Atsimotsika dia nametraka ianao hoe apetrao amélioreo ny capacité régionale, zany hoe ny fahafahany ety amin'ny faritra zany tena mandray anjara feno ao anatin'izany fampandrosoana makany amin'ny velirano fahavitatena ara-tsakafo zany. Lalan-tsaina entinay miasa zany Andriamatofoloha ary zarainy ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpiara-miombonantoka ao anatin'izany sehatra dia ny sehatry ny famokarana ho an'ny sakafo izany eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao efa hitantsika hatramin'ny omaly fa manomboka mipetraka ary apetraka izao fitondran'izao ny lafiny ara-sosialy. Ny lafiny ara-sosialy izay ireo solombavambahoaka sy ny olom-boafidy rehetra dia manindry ary manamafy fa ilaina ny lafiny ara-sosialy dia ny fampianarana zany, ny éducation, ny lafiny fahasalamana zany, ny santé, tsindrintsika manokana teto ny resaka planning familial ary indrindra ihany koa mbola ho hitantsika eo rehefa avy eo mahakasika ny atao hoe sécurité na ny filaminana. Satria rehefa mipetraka izay lafiny ara-sosialy izay dia tokony mazava ny lalana ho amin'ny famokarana satria dia afaka miaro ny vahoaka, afaka mamokatra ny vahoaka ary ny anjarany aty amin'ny secteur économique toy ny ministera izay misy anay dia ny mamaha sakana ara-teknika rehetra ary mitondra an'izay tosika ho amin'ny famokarana izay. Satria raha tsy milamina izay lafiny ara-sosialy izay dia ho sahirana ihany tsika amin'ny lafiny ara-ekonomika sy ny famokarana. Inona ary ny mamparefo an'ity faritra atsimo ity? Efa fantatritsika rehetra zany. Efa fantatritsika rehetra mamparefo ny faritra atsimo voalohany aloha ary eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia
tsy maharaka ny fitombon'ny mponina, ny fitombon'ny famokarana, indrindra ny famokarana ara-tsakafo. Eo ny fandraisany amin'ilay lafiny ara-sosialy teo hoe aleotsika tena mba mandinika ny zay famerana ny zazateraka zay, satria ho sarotra be ny alo anatin'ny fasairanana raha toka tsy maharaka ny isan'ny zazateraka, ny isan'ny fitombon'ny vokatra, na dia manao ny ezaka rehetra ary isika. Ho an'ny faritra atsimo manokana dia efa fantatsika fa ny tena olana zay sedraina ty dia ny resaka rano. Hatreto ny fambolena sy ny fiompiana ty amin'ny faritra atsimo dia miantehatra hatramin'izao amin'ny ankapobeny dia mirotsakorana. Nefa fantatsika fa ilay rotsakorana kabarin-janahary ozy izy tsika, fa eo ihany fivaovan'ny toetrandro dia tsy mitovy tamin'ny talohantsony, fa na izy tsy misy maina, na izy milatsaka, fa tsy voatsinjara mandritra n'ilay fotoana, mandritry ny taona, fa milatsaka be dia be amin'ny fotoana fohy, dia ny akamaroany very ireny rano avy amin'ny rotsakorana ireny, ary sarotra ny mampiasa izany rano zany ho amin'ny famokarana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana. Eo ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo mba zavatra tsinjo sy tsapa dia ny hoe tsy voarindra ny asa fanohanana sy fanampiana andreo ilay tantsapa mokatra ireo. To lasa ihany ny eritreritra hoe sao dia sanatria, lasa ohatran'ny tsenam-barotra ny fampandrosoana ny aty atsimo, ka betsaka ny fanohanana fa tsy mipakany amin'ilay tena makany amin'ny fanovana ny zavatra misy aty atsimo. Misy ny asa atao fa mitsitokotoko eny rehetrarehetra eny zany, kelikely, mety kelikely fa mety fa kelikely, zay tsy makany amin'ilay tena fanovana tianao Andriamatoa Président ho apetraka izany asa izany. Izay no mampisaka hetriny ny velirano izay nataonao, ary mazava tsara fa fitarihana ary toromarika mba hanovana tanteraka ny tantara aty amin'ny faritra atsimo ity ny velirano izay nataonao, ary anton'izao colloque izay ho ataontsika izao. Inona ara ny fanamby défi izay miandry atsika? Dia ny rano. Ny rano ny tena défi lehibe indrindra. Efa hatramin'ny maraintsika no resaka an'izany. Fa ho anay ato amin'ny sehatry ny fambolena fiompiana ny jono dia zaraiko telo zay rano zay. Ahoana no azahoana rano entina mamokatra? Ahoana ny hitahirizana ny rano rehefa amin'ireny rotsakorana betsaka ireny mba tsy ho verivery fotsiny ary ahoana ny fampiasana ny rano? Ary ty farany ity ny tena zava-dehibe, fampiasana ny rano mitsitsy kanefa mahomby ary tena mahomby tsara. Izay no lalatsaina zava-dehibe tiana apetraka. Ka noho izany dia mila manana fambolena sy fiompiana izay mifanaraka amin'ny teknôlôjia, mahazaka ny toetany maina isika, na dia tsy ampy rano aza, fa zay kely ananantsika izay misy no ampiasaintsika tsitsiana nefa mahomby. Izay no mitarika atsika hoe nisy ireo modely maro mahomby, na ny ivelany io na eto an-toerana, izay afaka ampiasaintsika. Tsy amorona isika, tsy amorona intsony isika, fa ampiasa ny efa hita, ampiasa ny efa mahomby, fa indrindra arindrantsika izany mba sady ho sakafo ao anatin'ilay fahavitantena ara-tsakafo no vola ihany koa ho an'ireo ilay vahoaka aty amin'ny faritra atsimo. Izay no natonga ny ataon'ivon'ny ministera hatramin'ny dinika, hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany, hatramin'izao, ary naka ny hevitra maro sy ny toromarika avy aminao Andriamatoa Filoha,
dia nisy tetikasa 2 zany a no neverina fa afaka manova tanteraka nyzany fiarina sy nyfamokarana ty amin'ny faritra androy sy ny faritra nosy faritra tsy mo amin'ny akapobeany fa ny efatra am'ireo ny tena zavatra goavana zay tena anova tokoa an'izany ary ho atombokontsika ao anatin'ny fotoana foy. Voalohany amin'izany ary tena lehibe isan'ny nametrahanao ny toromarika ary miraiki-po amin'izany ianao Andriamatofiloha dia ilay titre vert any fotaka. Zava-dehibe io Andriamatofiloha, zava-dehibe io ary io zany ny tena lehibe amin'ny tetikasa ho ataontsika aty atsimo satria dia te hanome modelitsika hoe toy izao ny fanovana tia napetraka aty. Ny titre vert zany raha azavaiko kely ao anatin'ny fotoana fohy dia zao hoe omena ny famokarana ary omena trano hipetrahana ireo olona amin'iny faritra commune ny fotakiny. Le famokarana dia ho an'ny sakafon'izy ireo fanjarian-tsakafo zany amin'ny alalan'ilay fampiasana ny teknôlôjia mitaitaika fanondrahana amin'ny tsy taitaika na le gotagota ka iny zany a afaka ambolena mandritry ny taona na misy orana na tsy misy orana dia afaka manao an'iny ary ny fambolena rehetra dia afaka atao amin'izany fanondrahana amin'ny tsy taitaika izany zay le microéducation. Fa mila koa reo olona reo mila vola ary mila vola aingana sy aingam-piodina ary mifanaraka amin'ny filan'ny tsena dia zay le fiompiana apetrakitsika dia ny fiompiana an'ireo lay biby aingam-piodina reo. Izay fitambaran'izay roa zay zany a no heverina fa anomezana an'ilay fahafahan'ireo fianakaviana mivelona ary mivelona amin'ny fomba mendrika izy ireo fa tsy hoe velona mitsipozipozy akory sanatria. Tena afaka manomeny sakafo hohaniny a, afaka ihany koa mampidibola izay iainany a izy ireo ary manana trano a izay afaka logement décent moa ny lazantsika azy mendrika sy sahaza ihany koa. Izay lay titre vert 200 hectara no defi antsika izao amin'ity taona ity a efa mandroso ny asa marina nisy fahatarana teo am-piandohana satria tsy no heverina ny hamafisan'ilay asa fa rehefa nandray any toromarika avy aminao a sy ny fiarah-miasa tamin'ny reo le gouverneur zay nampiasantsika ary isaorana azy ireo an'ireo le fitaovana vaventy a zay nentintsika nadiovana n'izany toerana izany satria zay ny fiatombohan'ny azy mila diovina le toerana satria efa ela be izy ireo no tsy niasa intsony a dia misy fototrazo ngeza be sy zava-maniry a zay sarotra nalàna. Misy angambany eto misy horonan-tsary kely mba tiako aseho ihany a mahakasika ny hoe aiza ho aiza moa zany a lay asa zay atao amin'io commune ny fotaka io taorinany ny nandalovanao tany a sy nanomezanao toromarika dia efa mandroso ny asa ary efa betsaka zany a ny toerana izay efa vita ao anatin'izay fanadiovana zay. Mandra-piandry an'ilay horonan-tsary angambany dia toizako ihany a ny fanazavana ao anatin'ny zavatra lehibe zay tondratsika fanovana koa Andriamatofiloha. Raha tany am-piandohana ny eritreretintsika hoe satria zay lay fanovana ny famokarana dia ametraka an'ireo lay fomba fambolena anaty serre. Ity zany Andriamatofiloha lay mahakasika ny asa zay natao ao a ty zany a toerana nampianarana an'izy ohatr'izao lay toerana zany hoe misy hazo maromaro ao anatin'izy io a efa ela tsy nampiasaina dia ny fanadiovana azy dia misy atao imo zany mampiasa olona marobe tsika ary misy vary a zay natolotry ny faritra nosy hoentina amatsiana azy ireo a akoatra ny
mety tambombola tambo-karama kely sady manome zany tsika ho an'lay olona toerana no mizara sakafo ihany koa ho azy ireo. Io zany ilay fazy voalohany dia ilay hoe fanadiovana n'ilay toerana ilay 200 hektara. Tamin'ny voalohany noho tsy fisian'ireo fitaovana vaventy dia somary tara ny asa fa taty aoriana zany dia efa niakatra ilay rendement ary efa betsaka ny vita ary efa amin'izao fotoana izao efa mahery ny 100 hektara. Reto ilay fitaovana vaventy izay avy any amin'ny faritra Androy izay nentina nanampy toy izao ny hamafisy ny asa, zany hoe misy fotokazo ohatr'izao zany izay nataraiky an'ilay asa tamin'ny voalohany izay noho ny fisian'reto fitaovana vaventy reto zany dia afaka nafanganina ilay izy. Eo amin'io toeran'io zany no ametrahantsika 200 hektara io toeran'io an'ilay fianakaviana 2,000 izay nilazaiko teo hoe sady azo toerana famokarana amina teknôlôjia fanondrahana amin'ny tsy taitaika no isy ihany koa ny fiompiana izay ho apetraka anohanana azy ireo. Toy izao zany ilay asa nafahana nanafaingana azy ary mino tanteraka izahay satria ireo ilay intrant izay ilayntsika dia efa vonona daholo fa ny fanomanana ilay toerana moa zany no tena nilana n'izao fitaovana vaventy izay tsy hoe nanaovana lalana ihany fanaovantsika fampandrosoana ihany koa Andriamatoa filoha ary tena manampy be mihitsy aty amin'ny sehatry ny famokarana. Toy izay manety antsika hoe ny zava-misy any amin'ilay toerana nanaovantsika ny titre vert io efa mandroso dia mandroso ny asa, efa betsaka ny toerana vita fanadiovana ary efa tafaresaka ihany koa zany zahay tamin'ny architecte eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika satria dia tanàna hatrany amin'ny trano hatrany amin'ny 2,000 any no apetraka eo fianakaviana hatrany amin'ny 2,000 tena tanàna kely vaovao zany no apetrakantsika eo sady miaro ireo olona ireo miopy no efa izy moa ny voalazanao ny sekoly sy ny sisa dia iny modely iny afaka ataontsika amina commune maro aty amin'ny faritra atsimo satria ny heverina raha misy 10 hektara fotsiny dia afaka mametraka fianakaviana 700. Raha 10 hektara zany dia fianakaviana 700 dia hatrany fa farafahakeliny kosa dia 10 hektara satria misy fotodrafitrasa tsy maintsy apetrakantsika na forage zany na ireo lay lafiny ara-teknika. Ny zavatra faharoa tiana naroso Andriamatoa filoha dia ilay hoe centre communautaire des serres. Izy ity zany nisy ho atao any amin'ny faritra Nivotany zany any Antsirabe sy Mahitsy fa rehefa niresaka tamin'ilay promoteur ilay nanao azy ireo zahay dia hoe mety aty amin'ny faritra atsimo io ozy izy ary tsika amin'izao fotoana izao efa lasa lavitra satria efa vita daholo ny resaka ara-administratif fa afaka atao atomboka aty atsimo zany izay vao toizantsika any Anivotany. Izy ity zany dia fambolena anatina serre ary afaka ambolena mandritry ny taona io. Zavatra rehetra afaka ambolenao na legioma na voninkazo, zavatra tena lafo vidy le manana valeur ajoutée ngeza be reny ary clé en main io zany hoe ry zareo teknisiana avy any Israel zany izy ireo izay manana traikefa no hanampy antsika sady manangana le fotodrafitrasa izy mameno fanofanana ary 520 hektara zany hoe misy serre 300 ho ana 500 mètres carrés ny serre anankiray dia 300 serre de 500 mètres carrés zany miaraka amina unité de conditionnement ary afaka exportena ny produit. Eto moa manana ny pornéoala atsika, manana ny QMM izay manafatra ny zavatra ilaina, ny tsena eto toerana ihany koa zany afaka manjifa an'izany satria dia ohatran'ireny hitantsika amina firenena ohatran'ny any Maurice zao fa manao an'izany, eto Madagasikara tsika mbola tsy misy an'izany culture sous serre zany. Na misy ara dia fianakaviana ray na roa fa ty zany tena goavana no ataontsika ary efa tena vonona, efa tena vita daholo ny atanatohatra rehetra. Angamba tsaroanao Andriamatoa filoha no resahantsika tamin'io tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny taona lasa fa ilay toerana zany no ataontsika aty atsimo ny anombohana azy izay tsika vao anao amin'ny faritry Vakinankaratra sy any Anivotany iny dia hojerena miaraka amin'ny gouverneur moa zany fa mila rano izy io dia mila énergie satria mila électricité zany ilay serre
fa afaka mahatrany amin'ny 500 ny asa aterak'izany. Ao anatin'ny 12 volana io a dia fa fonctionnel, ary ny retour sur investissement io a farafahelany satria zavatra tena rentable io a dia ao anatin'ny 5 taona farafahelany a dia miverina ilay investissement rehetra izay atao amin'io sady miteraka asa. Ny tetika asa fahatelo lehibe izay ho ataontsika ty ihany koa Andriamatoa dia mahakasika ny fiompiana. Efa nasianao teny kely ihany ilay izy omaly, ilay atao hoe feedlot moa ny ilazana azy amin'ny terme teknika. Amba misy slide manaraka an'izay, ilay hoe feedlot, ilay fiompiana. Ilay fiompiana izay ny paikady zany dia hoe manao insémination artificielle isika, zany hoe ilay ren'omby aty ihany fa insémination artificielle natao, zany hoe ilay semence n'ilay omby zany a mba ahazahoana an'ilay omby aingam-pitombo dia mampiasa race limousine tsika, na misy ihany koa ny race locale izay afaka ampiasaina rehefa sélectionné zany. Fa ilay hitantsika teto zany ilay aingana fitombo be iny dia limousine. Ny tiana asongadina dia zao hoe hatramin'izay ny fiompiana omby a dia tsy ilay fiompiana tena natao an'ny tsena hena zany, fa ilay fiompiantsika ilay mahazatra. Fa zao zany tsika tokony anao ilay dingana mahasamanao an'izay dingana izay hoe ny fiompiana atao ohatra ny fiompiana akoho fakana nofo, fa tsika indray zany so fiompiana omby a fakana hena. Zay zany ilay atao, dia izay zany a no apetraka aty a dia efa misy dispositif moa miaraka amina organisation, ary ireo zany a dia misy ny secteur privé a aty amin'ny aval, fa andraisan'ireo lay tantsaha marobe ihany koa asa aty amin'ny amont, zany hoe aty mandray anjara ao zany ireo lay tantsaha ihany koa. Dia io zany heverina fa miteraka asa hatrany amin'ny 2 alina any zany izy io a, ary fianakaviana marobe ny velona amin'io satria ny apahan'ny asa dia atao any amin'ireo lay tantsaha, ary ny apahan'ny asa zany a dia atao aty amin'ny mpandrarazy, aty amin'ireo lay sehatra famonoana biby a manara-penitra manaraka ny norme internationale. Dia ny grand projet faefatra moa zany efa niresahana teo ihany a, dia ny resaka aménagement na périmètre irrigué. Ny ben'ny tanàna, ny inona moa ny solombavambahoaka dia mangataka, ary aty amin'ny faritra anankiroa reo zany dia efa vitantsika tanteraka ny atao hoe recensement exhaustif, izay toerana rehetra afaka ajariana, atao tanimbary, atao oraka, dia efa hitantsika daholo amin'ireo lay commune, lay région anankiroa reo. Ny famatsim-bola dia misy apahany amin'ny famatsim-bolantsika mivantana, fa ilay tetikasa izay niresahanao maly ilay hoe mionjo a, dia isany ihany koa ilay tetikasa vola fanampiana tsy averina avy any amin'ny banque iraisam-pirenena, dia ahafahantsika ihany koa mameno ny apahany ao anatin'izany. Dia reo zany reo ilay hitantsika amin'ny kisarisary reo, satria avereny kely ilay sary azafady, io reo zany a ny toerana misy anazy reo zany ilay périmètre. Hitantsika fa aty amin'ilay zone cristalline sy aty amin'ny faritra Anosy ny tena betsaka, satria reo misy rano afaka avadika, ary io zany misy hoe latsaky ny 100 hectare sy ny mihoatra ny 100 hectare. Nozarainay roa ilay izy zany satria raha latsaky ny 100 hectare izy dia eo amin'ny 3 tapitrisa ariary eo, 3 millions d'ariary zany ny aménagement ny hectare, fa raha plus de 100 hectare izy dia any amin'ny 5 millions d'ariary na $1000 ny aménagement na réhabilitation an'ilay izy. Dia efa misy budget moa zany hitantsika eo ny mahakasika an'izay izay. Izay ilay ataoko hoe tetikasa efatra lehibe tena tsy maintsy raisina ho priorité, fa mbola misy andreo ilay tetikasa hafa moa zany. Mahatonga amin'ny teny an'izay satria ny tena goavana dia rehefa vita ilay ranony efao, monsieur le président, rehefa vita iny dia afaka manao modèle d'agriculture tena manara-penitra, mampiasa ny teknôlôjia rehetrarehetra, fa irrigation mitsitsy rano, tsy ilay irrigation ciel ouvert reny ilay hoentina amin'ny canal reny, fa anaty tuyau, ary isy borne isaky ny parcelle dia afaka aménagena tsara.
efa vonina amin'izany tsika teknôlôjia efa misy ahafahana manao an'izay na le tsy taitaika io na irrigation mampiasa tuyauterie dia le toerana rehetra zay lalova amin'ny pipeline zany dia isy borne ohatran'ireny borne ny pompier reny dia atsofoka eo le tuyau dia iny no mandeha makany amin'ny parcelle isaky ny parcelle tsy sarotro zany tena azo atao zany tsy nofo zany monsieur le président fa rehefa tonga eo ny rano dia ataontsika zany fa afaka tanterahana manam-pahatonga an'izany nefa dia ametrakatsika nletile ataoko hoe système atao mise en échelle moa ny ilazana azy satria efa manao an'ireo tsika ty nisy le atao hoe bloc agroécologique ilay nitsidianao teny am-sampony io zany ilay lalan-tsainao anatiny dia ohatrany hoe micréer tsika oasis kely zany hoe toerana izay ahitana zavatra maitso na mandady amin'ny tany io na miakatra ambony zany dia hita daholo ny karazana zava-maniry farafahakeliny tokony ho 10 hectara zany ny bloc agroécologique anankiray afaka asitsika forage ihany koa zany raha ohatra ka mety ahafahana manao forage fianakaviana maromaro ny velomin'izy ireny mandra-pahatonga an'ilay tena hoe rano izay tena mitosaka amin'ny ranony efao zany dia afaka mandalo amin'izay tsika tsy ho ataoko amin'ny atsipriana angamba monsieur le président fa misy an'izay le hoe site agroécologique fa ny tiako amarana anazy fotsiny dia misy lay nambarako tarem-piandohana hoe mety any tsitsiana ny rano afaka tsitsiana ny rano zany zay rotsakorana amin'ny latsaka dia amin'izao fotoana izao misy le teknôlôjia zany ataony hoe réservoir d'eau enterré plein de sable zany hoe raipisa moa ny ilazana azy efa misy maromaro aty raha raipisana 100 mètres cube dia afaka ampiasaina fianakaviana mandritry ny 3 volana ohatra izao zany ilay raipisa rehefa milatsaka be ny orana ka mandrika ny rano dia mitsika ao anatin'io le raipisa io dia voatahiry eo ilay rano ary ny zava-dehibe dia fasika io dia filtré zany lay microbe madio le rano tonga any ary afaka tehirizina tsisy évaporation io zany zao 100 mètres cube io dia avy eo pompina misy pompe kely ry dia afaka na ampiasaina amin'ny ho an'le olona rehefa le tena maina ny tany fa raha mbola milatsaka ny orana na misy ny rano dia tehirizinao tsy miova mihitsy ilay rano afaka tehirizina maharitra raha lany io zany afaka anaovana micro irrigation goutte à goutte raha lany io dia afaka rechargena amina citerne satria misy pompe misy vavany eo zany afaka ampidirana rano dia tehirizinao ihany koa zany le rano taloha tsika manao impluvium zany dia ilay classique reny misy évaporation na maloto ilay izy rehefa tehirizinao fa ty zany tena madio ary zay raha mihevitra monsieur le président hoe raha manao ny lalana RN13 iny tsika dia ren'le canaux kely d'évacuation reny au lieu de very fotsiny le rano tokony asiana raipisa kely ary amin'ny hitehirizana azy amin'izay fotoana izay le olona tsy le mandroaka rano le mampalahelo fa mba zavatra madio azo tehirizina ary afaka géren zareo communautairement izy io tsy lafo be io monsieur le président fa afaka atao zay angambany fa ny makasika ny jono moa zany dia fa afaka mametraka tsika na atao hoe concept village pêcheur satria maromaro toy izao na hoe concept na village pêcheur monsieur le président misy fanamboarana glasy fitahirizana ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro io dia misy toerana hivarotana afaka mametraka tsika any Maro Almainty afaka mametraka tsika any aminareo ilay tanàna rehetra manamorona an'iny sisin-dranomasina iny afaka apetraka tsika aingana ihany koa ny toy izao zay ngamba ny ataoko hoe amin'ny ankapobeny fa raha misy fanontaniana moa zany dia afaka manampy an'izay ny budget dia efa ao anatiny ao misy ny efa afaka ampiasaintsika misy ny ilana fanampiana ihany koa ny mahakasika an'izay misaotra monsieur le président misaotra monsieur le premier ministre isika rehetra misaotra tompoko